famerenakasina ny fifidianana tsy maintsy atsaraina ny rafi-pifidianana na ny système électoral hoy ny KMF hoe fisoroana ny krizy aorian'ny fifidianana tsotra ny vahaolana famoahana ny marina sy ny safidy-bahoaka hoy ny sénateur teo aloha vaovao Benjamin tampahantrana fadiranova ny Madagasikara hoy ny banky iraisam-pirenena zo fototra ny fifidianana midika mazava izany fa zava-dehibe ny safidy ataon'ny vahoaka ho an'ny olona ametrahany fitokisana hitondra ny fampivoarana sy fampandrosoana ny fiainany sy ny tanànany nosohosen'ny mpitondra fanjakana tamin'ny fifidianana natao farany teo anefa izay fahalalana sy zony vahoaka isafidy izay tsy azo ekeny izany satria maso mandidy eto amin'ny taniny ary tompony fahefana ny vahoaka arak'izay efa voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrenana hoy ny eo anivony RMDM mazava ny tenin'ny seni fa nilisy mpifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany no nampiasaina nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna maro tamin'ireo olona tao anatin'io lisitra io anefa no tsy tafiditra sy latsaka ka tsy afaka ny fidy roa no lalana tsy maintsy izorana hoy ny RMDM na ny seni no disqualifié na ny candidat izay tamin'ny baribary fa nanao osoka ry seni napetraka ianareo hikarakara fifidianana fa tsy napetraka ianareo hanome tombony ny candidat anankiray na candidat iza na candidat iza ray zay faharoa mandritra n'le fifidianana tao amin'ny seni daholo no nametrahana ny fitokisana rehetra na ny lista na ny bulletin unique fa gaga isika nandritra n'le fifidianana fa nahita bulletin précoché BDB manerana ny tanàna or seni taiza nahitan'ireo olona reo an'ilay bulletin précoché nivoaka avy aiza ireo bulletin précoché reo na ny seni no disqualifiena na ny candidat zay nahitan'ireo osoka reo no disqualifiena roa ny teninay na ny seni lay nikarakara an'le fifidianana mihitsy no tsy ara-dalàna de tsy horaisina ny vokatra zay avoaka ny seni na lay candidat nahitana osoka no andraisan'ny seni fepetra raha ohatra ka hinao fanianana iriska fotsiny anao jojorombony am'izay tiany ataony seni tomponantoka ianareo tomponantoka ianareo am'izay mety ho vokatry ny zay jojorombony amy tsy fanaran-dalàna maro izay eto Madagasikara ihany firenena manana filoam-pirenena voalohany amin'ny fitariana ara-politika aty Afrika no misy mpifidy tsy manandreny manerana izao tontolo izao zavatra tsy mbola fahita maneran-tany izany hoe olona tsy manana reny teraka izany kanefa dia izany no zava-nisy teo profo miariary amin'ny fanaovana osoka izany ho hatrany ny RMDM malaza be olona tsy manandreny ao anatin'ilay ifidy olona avy aiza izy reo olona tsy manana reniny teraka de mifidy eto Madagasikara ny filoam-pirenena no mpitarika mahaindrindra aty Afrika mitarika olona tsy nateraka teto ambonin'ny tany zany no olona tariny filoam-pirenetsika akehitriny ka sao de any amin'ny tany hafa mihitsy tsika ty no mipetraka fa raha mbola eto Madagasikara tompoko de miteny zay horentany horendanitra fa tsy anaiky ny tsy fahamarinana atao eto amin'ity firenena ity mazava ny tarehimarika voaray eto am-pelantananay fa mandresy amin'ny sambato mavesatra ny candidat Ravalomanana Tojo eto Antananarivo hoy pasteur Edouard Tsarame tsy azo ekena ny ankoatra izay hoy ihany ny RMDM zahay de iandry ampitonina ary ampifaliana koa ny iandrasanay seni ka manambara izahay ary ny fahitanay sy ny fijerinay dia lany amin'ny sambato mavesatra ny candidat malona izao zava-misy eto amin'ny firenena izao misy ny afatra manokana nomeny RMDM ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpanohana ny candidat Ravalomanana Tojo ao anatin'izao fiandrasana ny vokatra ofisialy izao efa besaka reo pilatsaka ho fidina efa nanao hevitra nahita zany tsy fahatomombanana rehetrarehetra zany ndao iara-iady tsika
ho an'izany tsy famarinana zany miantso any pombany tojiravalomana rehetra koa mba hanao fety eto Antananarivo anao fety ny fantatray fa ny ankoatrin'izay tsy hainay anareo ny ankoatrin'izay fa ny anay dia anao fety zahay Andrasomarimaka any Seny any préfet anareo menakavy ny ankoatrin'izay fa ny fantatray dia anao fety zahay Izay eto tio iny jerevako dia tsy nameny dia sotomoko dia fanjitra teo izay sisy dia lasa moa ilay izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy fiverenana nakao amin'ny salle 3 za moa tsy afaka mitsofoka fa tsy ao amin'ny asa dia nampanina tsoky ilay ankizy tao hoe jereo aho io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny inona moa tizy ty teny anjezika no nazahoany an'ilay karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tatambadika tato ry zareny konkonina dia tonga ifidy dia miteny anamako hoe misy olona ihiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa ilay karapanonjy karapifidianana dia nomeko any zareny teo ako sara sala teo dia mana Benjamin raha izy ary azo antoka nisy nikorontana aoriny voka Benjamin raha izy ary azo antoka nisy nikorontana aoriny voka-pifidianana dia nisy nisy ny fanjakana ny tompony antoka voalohany amin'izay tranga eto amintsika manana ny fetra fandreferany ny vahoaka ary tsy voatohany izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana rehefa nyrehetra no tapa-kevitra sy tonga amin'izay fetra efa hatrany amin'ny fifidianana filoam-pirenena no efa nisy ny ambolitra-pifidianana ary zao miariary nandritra ny fifidianana be ny tanàna izay natao farany teo ho ihany lo olona teo aloha vaovao Benjamin ohatontsika miresaka fifidianana vahoaka izay vahoaka manko tompony fahefana rehefa tonga vanim-potoana anankiray amin'ny ranony vahoaka zay fahefana zay dia isafidy mba eo koa ny tokony hivoaka malalaka fifidianana be ny tanàna nytonenareo nazava ny zavatra niseho ny rantsika nahita ary tsy tamin'ny be ny tanàna teo ihany mbola tamin'ny présidentielle dia solombavambahoaka dia tonga amin'ny be ny tanàna nifanesesy ny fifidianana fa zavatra hita ny be sy ny maro tsy nisy zavatra nanara-dalàna na iray azy meko ohatra vitsivitsy anareo tamin'ny présidentielle itsika tsy nafantatra fa rehefa niady ny hampandresy azy zandry vavy tany Faratsio ministre ny serasera teo aloha dia nilaza hoe naninona ozy ny ahy tsy nekeny HCC le fitoriana nataoko nefa mitovy amin'iny ozy nataon'ny président de république namonoana vato ny citeny Andrila Solonaiky tany Toliara fa ny ahy tsy niraisina considération zaho zany natao sorona zaro ihany no miteny fa tsy ara-dalàna le fifidianana tamin'ny président de république nisy zany teto Madagasikara ka mbola mitohy amin'izao fifidianana be ny tanàna zao miteny nefa ny na ny folo alin-ta na ny pahalalàna hoe bareta tandremo ny mitarika korontana raha zavatra ny seho rehetrarehetra tsy ny vahoaka mitaky ny filaminana mitaky ny fahamarinana no mitarika korontana fa zareo mpandrindra ny fifidianana zareo manao amboletra ny fifidianana zareo manosika korontana amin'ny tany sy ny firenena tsikatra ho ihany ity mpanao politika ity fa misy fifanarahana ambadika ataony mpitondra fanjakana malagasy ka mahatonga ny fanaovana bodongerona amin'ny zavatra saripady toy ny fifidianana ny vahoaka ny tompony fahefana sy ny tompony telo farany ka tokony hitandra ny mpitondra manoloana ny frere ampahefana diso tafahoatra ho hiatrany ny fanamafisana voafatotra ve ny mpitondra ambony ka tsy maintsy manana maro anisa mba hahafahany mipetraka eo fanotonina mipetraka eo mifanohitra amin'ilay programme ataony ny zavatra tanterahany potika ny firenena fa voafatotra ngamby izy amin'ilay mpanambola
nametraka azy teo ka ninoninona fifidianana mandeha ty orina dia tsy maintsy le hetahetan'ny mpanambola ny tsy mandresy atao mandresy mba hahafahany ingandry rajoelona hijanona eo amin'ny fitondrana ka tsy maintsy atao daholo le miky maka rehetra satria voafatotra n'le vola nametrahana azy teo ka na mety na tsy mety dia tsy maintsy tanterahana fa araka le vola azoko tamin'ny voalohany ny vahoaka ny tompony fahefana rehefa hitany vahoaka fa ny oapefy le olona nametrahany fitokisana nomeny le fahefana anjaran'ny vahoaka ny manapa-kevitra. Mbola tsy nisy fanjakana na fitondrana na resy vahoaka izany teto Madagasikara. Efa hatrany amin'ny Repoblika faharoa no nisiny izany. Raha ny tantaram-pirenena ihany koa no zohino dia ao anatin'ny fotoam-pitondrana faharoa no hipoirany atezeram-bahoaka amin'ireo mpitondra ny fandimby teto. Tsotra ny vahaolana iarana amin'ny olana sy ny krizy mety iseho dia ny famoahana ny marina sy ny safidim-bahoaka ihany hoy ny fanamafisana. Grave nareo zao girafe nareo lese enjana mihitsy nareo sove lese mihinan'ny magany ohatrany mbola gilarife lese gatsarala eka sinereka bakabateny intene pandeka efa taona pangalaxa kosa lese bandurua kwa orange orange tsy miasa zay le aza tsy pantele unakurka mas mpatsu mkaze unakurka na roba zaida wate ipatu kwa chafe la veta polisionario chafe la veta adom presioni se dom Atrany voalohany dia fitantaratra ny fiamorany fifidianana hoy KMF Koloe fanabeazana olom-pirenena nanzotra ihany azy izany. Nanamarika izany mialoha ny fifidianana ny famaroan'ny kandida ny taraina noho ny fahasarotany fikarakarana taratasy firotsako fidiana sy ny filazana miendrika fandametsana samihafa any fanerenany kandida ialan-daharana. Nisy fanovana ny mpikambany sedy sy ny chef d'antenne andro vitsivitsy mialohan'ny fisokafan'ny fampielezan-kevitra noho ny antony tsy fantatra. Miteraka iay eo amin'ny mpandray anjara amin'ny fifidianana izany ary manamalika ihany koa ny fahatokisany olona ny zotra-pifidianana. Tsikatra ihany koa ny fanerena kandida ialan-daharana zay manohitohina ny demokrasia sy ny fahalalana ary ny zo isambatan'olona. Nitohy tamin'ny fampielezan-kevitra ny tsy fanarandalana samihafa. Ny baribary ny fampiasam-bola tsy mazava sy ny fifangaroan'ny programa sosialy mpanjakana sy ny hetsiky ny antoko hoy ny KMF Koloe ka angatana izy ireo ny amoana ny mangarary momba ny fampiasam-bola nandritra ny fifidianana. Betsaka loatra ny fanomezana ohatra hoe teto amin'ireny Antananarivo sy ireny vohim-pahatany maro ny fifizarana n'le vary zay tao anatin'ny fotoam-pifidianana dia tokony ho hita hoe tena vary avy any amin'le antoko ve iny satria misy toerana tany amin'ny toerana nanovana fifidianana no izarana ny tike toerana nanovana propaganda dia izay verina hoe tsy ara-dalàna raha ohatra ka tsy volany antoko no mividy an'le vary fa volan'ny firenena malagasy. Nahoana moa raha apetraka anaty lalàna mihitsy hoe tsy azo atao tsony ny mizarazara ninona na iza mandritra ny zotra-pifidianana. Fa zao vita ny fifidianana dia tsisy tsony fizarana. Ny senatorial moa dia fa ataoko hoe tsy fifidianana vary ny senatorial zay fa fatany nge maire conseil ny fidy azy. Intitra ny KMF Koloe laza fa katsikajy politika ary manakorotana tanteraka ny famerenana ny ordonnance tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina natao teo. Fa amitsika amin'ny teny tao misy olona voavala ambin'ny folo taona nahazo ordonnance. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha ohatra ka amin'ny fotoana rehetra dia afaka manokatra ny lista io ny tribunal inona moa ny mbo ilana ny ralina. Isika zao dia ao anatin'ny ralina nanomboka tamin'ny 1er décembre teo ary farana amin'ny 15 décembre. Inona ny ilana ny ralina? Ary tena sahirana zahay mpanabe olom-pirenena amin'izao iten'ny olona mandeha mivilitra amin'ny ralina dia mivany tenin'ny olona tsotra zay nge miditra foana rehefa anona dia mangataka ordonnance. Zay le tenenena sy nanakorotana ilay iny fanapahan-kevitra iny zay tsy mampitovy hevitranay amin'izay nanapaka azy ary mbola hitakenay tsy amerenana ny resaka ordonnance amin'ny fifidianana manaraka. Ny baribary ireo endrika tsy fahatombana nandritra ny lasabato raha ny fanamariana nataony KMF Koloe nandritra ny fanaramaso nataon'izy ireo miavy eriasina hatrany ihany koa izany manoloana ny fiainan'ny mpifidy mandray anjara. Nisy ny fiamadian'ny taratasy nampiasaina ny kirakirana ny fifidianana
raha nytomorondava ohatra zao misy taratasy fikirakarany fividianana ho an'ny bureau de vote tany isaly miandro vazo tonga tany bureau de vote tany Avaradrova hitako maso mbola nisy ny fizanana ticket sy fandraisana anjara mpifidy sy fandraisana anarana mpifidy azo anavary sy fanomezana hafa tamin'ny andro fifidianana ohatra ny tany Atuliara bureau mpifidianana nafindraterana tamin'ny ora farany azo atao io fa lazaina ny mpifidy tany Befitina tany Ambonara tany Andoadoatra Nosy Be Elville bulletin efa voamarika mialoha antany Finambiatra tsika samy gaso manahira mamaky azy ty dia Dar es Salaam Nosy Be Elville Ambohitsoa tana 2 Nosy Be tana 4 olona tsy ao anaty listy ny mpifidy ao amin'ny fokotany ny voateny ro mpikambana ao amin'ny bureau mpifidianana tsy maintsy atsarainy ny rafi-pifidianana hoy ny KMF Knoe Amerina Kasina ny fifidianana ny fikambanana dia mitakiny hamoana ny vokatry ny mpifidianana isaky ny bureau mpifidianana rehetra fampajanonana tsy misy atakandro ny fifandranitany famoany CCFVP ny tatra tamin'ny fifidianana ny fandimby zay mbola tsy naheny hoe ahoana moa ny tatry ny députation farany teo takina ihany koa ny fanatanterana ny fifidianana zay hitondra ny faritra io zany ny anarany tsy manina na lehibe ny faritra na gouvernora fa ny Knoe dia mbola miteny hoe tsy misy gouvernora eto Madagasikara fanendrena ny ose fokotany aorian'ny fifidianana araka ny voalazany lalàna ny zavatra tsapana ihany koa zany dia tsy manana etika politika tsony mpana politika fa rehefa miteny dia teneniny any zay teneny rehetra zay alany fotsiny dia hoy zahay hoe nitaky amin'ny mpana politika mba mampiseho ny fananana etika azadiny fa olom-boafidy ianareo ary olona hoeketeny eto amin'ny firenena nefa ndraindray nareo miteniteny zavatra manahirana ihany ndraindray andatabatra boribory no afana mandrindra izany zay nge mahatonga ny miteny hoe tokony atsaraina le rafi-pifidianana io zany dia ho teneninay foana zany teneninao zany nge dia ao anatin'izany resaka zany mbola tsy nametra-panotanina nareo fa hatraminy hoe tena mbola crédible ve le CENI mbola zany nge mbola fantanina hafa koa e zay everinay fa ny valiny mila mipetraka andatabatra boribory tsika natrara tsy valy teny aminay le hoe tsy zay nanao ny lalàna io ny lalàna natao andrehetra ary ny lalàna zany rehefa hita hoe tsy mety na hainao ny nanao azy na tsy hainao ny nanao azy dia atsaraina fa rehefa ilain'ny fiarahamonina ny fanovana azy dia tokony hovana le izy sa hoe mbola hitana tombotsoa le izy dia tazomina hatram'izao nefa miaveriasina foana le fifidianana amanaraka ngamba tsika hita fifidianana 20% mpifidy mbola tsy feno fepetra rehetra ampelantanana amin'ny pirofo aka izany no mbola tsy afana mametraka fitoriana ho ihany KMF Knoe tsy aivina natratra 13 sy 16 ireo mpanaramaso avy amin'ny KMF Knoe nirotsaka antsihatra nanaramaso ny fifidianana be ny tanàna tamina distrika 370 komina 420 sy bureau fandatsamba 373 afaka nanao ny asa nyireo mpanaramaso na tsy nisy aza ny famatsim-bola fa samy'ny mpikambana no niara-ny sala na nandantosa izany takona fenina ry samy efa nany eo ny tsy fahalavirariny fifidianana ny ankamarony na ireo olo-pirenena na ny antopolitika na ny ireo fiarahamon'ny-pirenena ny tarafana mitsy tsy fahatombanana avokoa nanomboka hatrany amin'ny fifidianana filoam-pirenena hatraty amin'ny fifidianana kominaly faranteo toa lasa fanahinina ny tsy fahatombanana hoy ny mpanaraka raharam-pirenena marika Ramiarinjatovo Androany tomponantoka ary tsy afa-miala ny CENI manoloan'ireo osika toy ny makasika lisy mpifidianana tabatabadololona ny amin'ny hoe zay tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana amina fokotana anankiray misy olona anjatony tsy tafiditra tamin'ny fifidianana zao kanefa izy nifidy tamin'ny député nakaiza zany le anarany io le fanontaniana ary tadio fa ny mikitika ny manana fahefana mikitika lisy mpifidianana dia CENI ireriana dia mazava ho azy zany fa ny loharano ny puirany tsy fetezana tao amin'ny lisy mpifidianana dia CENI tsy afaka miala draiky tamin'izay satria ao ihany no mivoaka lisy mpifidianana
toerana resako anao fa raha teto Antananarivo renivohitra zao dia saika nandalo an'izay avokoa ray zay. Ny faharoa misy an'ireo olona zay fanambara tamin'ny andro mpifidianana hoe karazana olona maro samihafa nandeha mifidy izay tsy monina teto Antananarivo renivohitra nefa mifidy eto Antananarivo renivohitra dia zany dia anisan'ny ataontsika hoe hosoka sy alabato ao anatin'ny fifidianana. Ny fahatelo dia be dia be ireo sary miparitaka hitantsika amin'izao fotoana izao ny fampidirana vato ao anatin'ny ino izy ity ny urne izay tena azo sary mihitsy ampidirina fotsiny ohatran'izao ilay vato asy reny amin'ny 5 sasany maraina angamba no ampidirina reny sary reny dia hitantsika ao anatin'izany. Heverina zany fa izay be ny tanàna lany io aloha hatramin'izao na ny renivohitra io na ambanivohitra dia anisan'ireo be ny tanàna zay lany ao anatin'ny tsy fanomanana ara-dalàna. Na tiana na tsy tiana hiatrika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka oriana kely eo ny vokatry ny fifidianana tsy nandeha tamin'ny fahamarinana hoy ny fanamafisana tsy azo itovirana mahalonjany sy nafikionandoha iarahany rehetra manatanteraka. Fotoana zany zao anaovana latabatra-polo na inona endrika anaovana an'izany na inona hevitra anaovana an'izany dia fotoana zao fa tsy afaka miala amin'izay na ny mpanao politika na ny vahoaka malagasy fa fotoana mihitsy izao irosotsika ao anatin'izay fifampiresahana sy dinika tokony atao ho an'ny firenena satria zao potika ilay firenena hitantsika teo aloha taloha fifidianana efa potika izy ary averina fa mbola potika no zao rena fifidianana satria fifidianana natao tao anatin'ny osika sy ny tsy fahamarinana mitranga teto Madagasikara. La hidikizo ny firenentsika raha ohatra ka tsy miroso amin'izay dialogue zay tsika tena fotoana zany zao tsy maintsy afahantsika satria efa potika ny firenena. Tsy andrasana ny fitondram-panjakana ny fifampiresahana hoy Marika Ramiarin-Jatovo fa mitaky andraikitra avy amin'ny olom-pirenena rehetra iary hitady vahaolana ivoahana amin'ny zava-misy. Ary tena za tena mitaona ny olom-pirenena malagasy hoe andeha indraindraikitra tsika na vahoaka tsotra io na ny kristianina io na ny fikambanana maro samihafa io fotoana andraisantsika andraikitra zao na melohan'ny voka-pifidianana na aoriana ny voka-pifidianana misy zavatra tokony rahantsika mandraindraiky zay inge le dingana andresako teo hoe andao aloha iresaka io zany tsy andrasana ny fanjakana izy io. Ny fanjakana moa fanatsoana foana fa tsy mijoro dikan'izany le dialogue resako tsy andrasana ny fanjakana intsony satria tamin'izao fotoana zany ny antso hoe ianareo fanjakana no tokony andray anjara zao zany izy tsy nandray anjara andeha zany itsika olom-pirenena malagasy ny mpanao politika ny mpandrarah ny mpianatra ny reny ny tanora andeo tsika hijoro handray andraikitra voalohany dia fahasahitsika zany miatrika an'izay dialogue zay aloha zany satria misy orientation hivoaka rehefa avy eo misy fekevitra hivoaka aorianan'izay dialogue zay dia manaraka n'iny daholo amin'izay ny vahoaka malagasy. Tsisy fampandrosoana avany eto Madagasikara raha mbola izao fitantanana izao ho iatrany ny fanamafisana. Itoetratrany ny filazana sy ny taremarika maneho ny mahafirenena voalohany manitra indrindra maneran-tany ny Madagasikara. Tompony teny farany olom-pirenena Tompahifana izay nitanana ijoro sy andray an-tanana no aviny. Tiana hanano avana efa izy mikidy afdolo zao rehefa tsy mety sao de tamin'ny taona 2024 570 faingo 100 malagasy no mahantra ny 770 faingo 700 dia any ambanivohitra ary ny 550 faingo 500 kosa an-tanàn-dehibe na dia nena kely aza ny fahantrana any ambanivohitra tato anatin'ny folo taona dia ny tombe raika amin'ny 30 faingo 500 kosa ny fahantrana an-tanàn-dehibe ny songadina ny fidangany isan'ny mahantra any amin'ireo tanàn-dehibe faharoa na ny ville secondaire nanomboka teo amin'ny 400 lasa raika amin'ny 100 ny tahan'ny fahantrana raha nitatitra navoaka ny banky iraisam pirenena momba ny fahantrana lalina misy eto Madagasikara ankehitriny. Raha ny fiakaran'ny fahantrana an-tanàn-dehibe dia nilaza ny banky iraisam pirenena fa anton-javatra maro no mahatonga izany ka isan'izany fiainan'ny fahafahana ara-toekarena ny faharatsy ny tontolo ny fandraharana ary ny tsy fampy ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fotodrafitrasa an-tanàn-dehibe. Voasika azy ho isan'ny vahoaka hiaran'ny fahantrana mafindrindra maneran-tany Madagasikara raha ity tatitry ny banky iraisam-pirenena ity. Miantraika mafy ny fahaverezana asa sy ny fiainan'ny fidiram-bola ho anisa tokantrano an-tanàn-dehibe. Manjaka ny fifindra-monina avy any ambanivohitra mirongatra miakatra an-tanàn-dehibe noho ny fahantrana be noho ny tsy fahazahoan'ireo tantsaha-tombony intsongy amin'ny asa famokarana ka manampitrotraka ireo olana efa misy eto ho iatrany ny tatitra. Miariary ny tsy fitoviana eo amin'ny samy malagasy
nanjavona ilay atao hoe classe moyenne. Tsy iena ny tany fahantrana raha tsy misy ny fifandanjana sy ny paikady ara-politika vaovao izay anome vahana ireo sehatra hita fa lasibatra. Raha nitatitra izay navoaky ny banky iraisam-pirenena ny 5 Desambra lasa teo dia ireo firenena sy mponina aty Afrika amin'ny faritra atsimon'ny Sahara no mitazona ny roam-pahatelo ny fahantrana maneran-tany, ary isan'izany ny Madagasikara. Manamarika ihany koa ny banky iraisam-pirenena fa tsy misy afa-tsy 900 amin'ireo mponina maneran-tany aty Afrika atsimon'ny Sahara, kanefa dia ny 700 amin'ireo mponina eran'izao tontolo izao no miaina amin'ny fahantrana faran'izay mahery vaika. Na dia eo aza izao tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena izao dia sain'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena ny mirehareha fa firenena aty Afrika dia miaiky fa nifidy azy ho mpitarika mahay. Madagasikara nefa no firenena gisitra indrindra maneran-tany, ary ny 7.7% ny malagasy no vahoaka manitra indrindra aty amin'ny taona 2024. Satsisy raha sosoka miditra lifity ny lista zala tonga lifika manana misy lista momba ny narany fa tsisy logement, tsy mipetraka ty zany izy dika nefa tsy mitondra ordonnance izy, tsisy karatra ny karatra manana karatra izy fa tsy eto mihitsy zany, tsy poniny eto tsy eto mihitsy misy mitondra karatra fidiana, misy tonga de misisika fotsiny ordonnance afaka tsy mitondra ordonnance izy nefa izy tsy eto akory de mitady sosoka, misy manao mokondrosy mety zay de misy mifity olona fototra zareo tsy zaka tsy vita am'zareo namotra mifidy azy de nijoko nefa niseniko nefa nahazo ordre koa na formation azo am'zareo fa avelo izy alo izy mifidy nefa formation azonay de tsy mahazo mifidy izy de manjary miady zay mampiady anay zany zay no manatsovory am'zala hoe andefaso isizy tongavatiny aloha ny généraux manome formation miaronay aty fa raha zay rery tsy voaro tsy maro andreo re izy ke mitsatsirairay mitsatsirairay izy tavary lasa ndraiky mitsandraiky lasa tonga miteny zany efa manana lista anankiray izy zany hoe lista fotsiny hoe ty isandarona zany tena soatra isandarona hatrany farany de zay ny ataony tsy mitondra ordonnance izy fa karatanondro fotsiny karatanondro kara-pifidianany amin'ny fidiana nefa nisy tsy ao anatin'ny fokotany tsy misy fokotany ordonnance ary izy tsy mitondra ny kara-pifidianana misy adresse fa tsisy azany io raha ohatra fa tsisy anany izy de zay tsy mahaleo andreo mihitsy zay raha tsy mety avotsitra de maty ivovoty anakio ty lerondanty. Fanamparampahifana fanotokodiana mbola mpanjakana kolikoly amin'ny endriny maro ireo amin'ny ankabeny no raharaha no raisin'ny Bianco an-tanana ka tonga ny amin'ny fitsarana. Tompona ndraiky mpanjakana nakamaroan'ireo voakasika amin'ny raharaha eo ihany koa ireo olon-tsotra nandray anjara mivantana nankolaka ka nisy fiara-miasa tamin'izany. Ampolony ireo tamazotra efa fantatra ka natolotra ny fitsarana raha ny fanazavana. Makasika ny olona zay natolotra ny fitsarana na plasy somangadiboa ao daholy na mpiasa-panjakana na olon-tsotra tafiditra satria azadiny fa ny olon-tsotra matetika bénéficiaire de tafiditra ao fa ny tena marina nge ny olona tena ataoko hoe voasalikotra miresaka kolikoly mazana dia mpiasa-panjakana tompona ndraikitra ara-panjakana. Mbola tsy nisy ny intervention nataon'olona ambony tamin'ny Bianco teo ampanaovana ny asany nandritra ny zatoandro zay hoy ny fanamafisany tale général ny Bianco. Ny asa tao anatin'ny fahalalana ny Bianco ka afaka nanentsika ireo mpiasa-panjakana nanao kolikoly hoy ny fanazavana. Mazava raka izany fa tsy maintsy ampiarina amin'ireo rehetra voakasika ny lalàna. Ny intervention na izy anao intervention na izy anao intervention
ny lalàna ihany no ampiarinay a ny lalàna ihany no hojerenay a entina manatanteraka ny asa ndrana le olona rehefa miteny hoe mba jerevokely ohatran'izao fa misy an'zaozao any aminareo mazava ho azy fa zay ke mijery mandinikely naneko ny olona mety hoe rehefa miteny zany le olona de zay zany ohatra hoe nanao an'iny de hoe eritreretina hoe no mitenyle olona ve no zava-misy tao anatin'le dossier no mahatonga anao zao no vary fanadiadiana ary fanadiadiana ke tsisy andeingana ao anatin'io le prof rehefa misongadina eo hoaino izy ny fitenenana raha vao ohatra ka anao anarotsarona an'iny ary zany mahatonga hoe ny PV avoaka ny Bianco dia amin'ny ankapobeny beton daholo. Miantso ny rehetra ny Bianco hitondra porofo mazava afantariny ireo tena trondro vaventy mpanao kolikoly. Mazana le olona eritreretintsika ho ambadika le zavatra tsy ahitana trasy vita ny fitenena iraka ny anina ony iraka ny rakotony iraka ny rabe ony iraka ny rasorony fa tsy nahitanao trasy ao anatiny anika mazava ho azy fa zay nahitanao trasy mitranga de ozy ny olona enareo ndray de tsy mba misy olona azonareo raha tsy reto manahiranao manomtonina ny titre fa reto ihany ny azonareo ka normal zay ara le zavatra misy eo fa tena rasanay raha mba misy avy amintsika makasika le eritreretintsika ho groupe so de zay mitana ny lalana voalohany ahitana trangana kolikoly be indrindra ka mamitaranany maro ny setry ny fanabeazana ny fitantanana eny anivon'ny commune ary ny fananantany mananika ny 570 ny raharay fa natolotra ny fitsarana ka 770 tamin'ireo tambazotra mpangalatra tany ny abus de fonction no fandikan-dalàna hita matetika eo amin'ny setry ny fananantany ahitana betsaka izany eny avaradrano raha tany dia fandikan-dalàna anaky maromaro mety ho hita ao anatiny eo misy ny fandikan-dalàna tsotra fa anisan'ny goavana azahoany ahafahany zareo mahatanteraka an'io dia ny fandikan-dalàna kolikoly fa indrindra fa ny abus de fonction ao anatin'io miisa 570 ny raharaha natolotra ny fitsarana makasika fananantany tao anatin'ireo raharaha 570 ireo 410 tamin'ireo dia resaka tambazotra ny fangalarana tany fotsiny zao zay zany tsara amantarantsika zany tafitra tao anatin'izany ny raharaha tany tsy marobe omby imeritsy atosika mirefy 76 hectares ny tany tafitra tao anatin'izany spoliation foncière zany tetsy anosy be nahitana ihany koa trangana spoliation foncière réseau tao anatin'io victime tanatin'io misy 30 tafo trangana fanodinana tany aty Ambombao Ambodratrimo Ivato Alasoro Baipasy Ambatobe fa anisany tena hoe mbola tena mafy ny tambazotra atao anatin'ny faritra avaradrano raha resaka spoliation foncière no resana tsy misy efa-tsy ny fampiarana izay voatondro lalàna no ataony Bianco ny fanazavana tsy ahivina nanomboka tamin'ny volana aogositra teo izany hoe efa bolana teo izay no nandray ny asany mahatale général Bianco azy Andriamatora Zaka Manantsoko Gaby Nestor. Tanora tsy latsaky ny 5,800 taona no mivoaka mahavita fianarana eto Madagasikara ka mahazo diplôma mifanandrify amin'ny fianarana andratoviny. Manaporofo izany fa manana tanora maro manampahaizana i Madagasikara saingy mbola mipetraka olana ny tsy fisinasa. Raha ny taremarika ny taona 2022 efa tapitrisa eo ny tanora tsy anasa ka manodidina ny 3 tapitrisa amin'izy ireo no navita fianarana izany hoe ny atsasa manila mahery 500 isanjato mahery no tsy anasa.
singa iray mitarika fampandrosoana ho an'ny firenena iray anefa ny visin'ny tanora mahay indrindra misehatra amin'ny fandrarana no izy mitetraka fampanananasa ho an'ny mponina antony iray anamafisana ny fahaiza-manao ny tanora afeny antsoina hoe business plan na ny drafitra entina hampandrosony orinasa iray ho an'ity sekoly ambony tsy miankina iray ity. Ilain'ny firenena ny tanora mahay. Ilaina zany ianareo hanoy any fampantsoana an'ity firenentsika ty fantatsika efa mandalo fahasahiranana ny firenentsika. Fa na izany naty zany dia miezaka ny sekoly manome izay rehetra tokony menan'ny mpianatra. Sehatra maro no azon'ny tanora ivelarana amin'ny resaka asa, afaka atao asa ivelomana ary everina fa hipaka amin'ny fiainam-bahoaka. Toy ny an'ity tovolahy iray ity izay vao nahavita fianarana, ny safidy ny fikirakirana banky ny tenany no ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny. 5 taona ny anarana sy ny aretana zavatsarotra ny tenany, saingy tsy natao ampiempotra noho ny fahitana ny fahombiazana. Safidy an'le resaka banky satria efa hatramin'ny mbola kely aloha no efa tia an'le environnement bancaire dia maniry mba hoe anangana banky ho an'ny manokana dia hoe ho amin'ny malagasy mihitsy. Izay ny tanjoko voalohany. Manoloana ny zavatra misy ankehitriny aloha mahatonga na hoe anangana banky ho an'ny malagasy mihitsy satria ny banky akamaroan'ny banky eto amintsika avany velany daholo dia hoe mba hoe ho antsika mihitsy zany. Angady ananana amin'ny fahatafitan'ny zanaka ny ray aman-dreny. Olana goavana ny fandrindrana ny resaka fiariana sy ny fianaran'ny zanaka indrindra amin'izao fahasarotam-piainana izao. Tsy maintsy atao anefa izany hoy ny fanamafisana. Mafy satria toerana izay mifanalavitra. Izy aty mifanalavitra dia toerana izay eo mahitsy mafimafy ny sedra, mafimafy fa rehefa kirijana tanteraka somatsara. Indrindra eo amin'ny lafin'ny sehatry ny fiariana. Raha amin'izao fotsiny aloha dia tena enjana. Fa ho andro hoe tsy manana fahafahana moa dia tsy hitantsika izay azo atao satria izay zany samy manana ny anjara ny tsirairay avy fa izay moa zany dia niezaka foana ny hoe atafita an'ilay zanaka fa ho antsika izay te-anao nefa tsy afaka dia mahazo miezaka ihany angambantsika. Mpianatra 530 no nahazo diplôma ara-panjakana toy ny lisansa sy master 2 androany. Nivoaka tao amin'ny sekoly ambony tsy miankina, fantatra amin'ny fanofanana momba ny fitantanana sy ny fandrarana. Afaka miatrika asa na amorona asa ho an'ny tena navetrany ireo mpianatra nivoaka avao navita ny fianarana raha ny fanamafisana. Ama diplôma mpanjakana azy, afaka manohy fianarana amin'ireo sekoly ambony hafa na itantoerana na ny mpitan-dranomasina ireo mpianatra. Tantsapam-boly misy 10 sy 2 alina ka ny 9 mpamboly vary ary ny 9 hafa mpamboly legioma sy anana no nahazo fitaovam-pamokarana. Tafiditra anatin'ny tetikasa responsabilité sociétale des entreprises na ny ERC izay mikendry ny fampandrosoana ireo mpiaramonina ao amin'ny faritra Anosy ny orinasa Kito Madagascar Minéral na ny QMM. Masomboly zesika ho an'ny coopérative d'utilisation des matériels agricoles na ny CUMA ary ireo fitaovana madinika entina mamboly no zaraina. Mazava ny tanjona anatsara ny fomba famokarana, anamafy ny fiatrena ny fiantraika ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny fambolena sy ampiroboroboana ny fambolena maharitra sy mikatsaka ny tsaratsara atrandry ho an'ny lavitrezaka. Ireo asa fanampiny ho an'ny famokarana maharitra. Ankoatra ny fizarana fitaovam-pamokarana dia ametraka sekoly ho an'ireo tantsaha sy toeram-pamokarana filamatra ho an'ny fambolem-bary ny QMM. Izao tantsoroka izao no natao dia anamafisana ny fanofanana arakasa sy ny fampiarana ho an'ireo tantsapam-boly. Ametrahana ihany koa ny teknika mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fahafitantena ara-tsakafo sy ny fiatsaran'ny kalitao-piainan'ireo tokantranon'ireo tantsaha ao amin'ny commune Ampasy, Nampoana, Mandromodromotra, Faradofay, Manambaro, Sarisambo, Iaboakoho, Mahatalaky sy Sonirano no vokatra andrasana. Tsy mikendry fotsiny ny fampitomboana ny vokatra fa ny fanatsarana ny vola miditra amin'ireo tantsaha sy ny ampiroboroboana ny fahafahana miatrika ireo fanamby ara-tontolo iainana ity tetikasa ity, hoy Isabelle Wabet, talepanatanteraka QMM. Nisy fanadiadinana tao na azahoana mantatra ny filan'ny tantsaha sy ny tokantrano na azahoana ny safidy ireo mpisitraka tamin'ity tetikasa ity.
dia izay eto ty hoe iny jerevako dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjitra teo izay sisy dia lasa moa ilay izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy mifiverenana nakao amin'ny salle 3 za moa tsy afaka mitsofoka ao fa tsy ao amin'ny asa dia nampanina tsoky ilay ankizy tao hoe jereo ao io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny ino moa tizy ty teny anjezika no nazahoany an'ilay karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tatambadika tato ry zareo ny konkonina dia tonga hifidy dia miteny anamako hoe misy olona ihiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa ilay karapanonjy karapifidianana dia nomeko amin'ny zareo teo atao sara salle 2 dia manatena tompo fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjominy any antsony dia sarin'ilay vehivavy tamin'ny voalohany iny any amin'ny sitsaka any amin'ny riana dahako ry malaiko kely le sary teo zafata malaiko sary ty lefaniko izay andeha rantina maly aloha zany sarotsarotra ny fanarenana sy ny toedrarao amin'ny nosy mayotte taoriny fandalovany rivodoza judo olona roa amin'ny roapolo rakely namony aindy mavesatra ny takaitrana velany niatra tao an-teona no mikomaliny tsy fahazoana vezivezy amin'ny alina manerana mayotte ho fiarovana ny an'ireo mponina nilaza fa hitsidika hijery ny zava-misy any an-toerana ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha pitsy ho alakamisy misedra fahasairana ireo sampanampamonjy voina sy ireo zandary amin'ny fanesorana ireo vatakazony anjera sy ny paritaka eraky ny lalana takaitrana velany rivodoza judo nanome tanana amin'ny asa fanarenana ireo iraka ny ekipa avy ao anivony ny fiarovam-pirenena nijery akaiky an'ireo niarambona tany Mayotte anisan'ny lara-panomehana sy fomba mahomby hitondran'ireo polisy pirenena anjara biriky ny fampiasana ireo fitaovana eo ampelantanin'izy ireo ny rahina ny rehetra na ny anjara tamin'ny fanadiovana ny tanàna tsy maintsy miandry ireo fanampiana nefa ireo mponina vao azo atomboka ny fanamboarana tsy ansakana sy tsy makivy ireo mponina izany fa samy naneho firaisan-kina ny rehetra indrindra ny amin'ireo faritra mitoka-monina ao Mayotte